Dia tonga soa ato amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny hoadiadintsika an'io zany a dia ny lohateny izay miresaka ny vola. Ny lohateny hoadiadintsika androany zany a dia ny hoe ny vola ihany ve no maharangaha. Izay resaka izay mantsy zany a dia ohabolana tena ohabolantsika malagasy izay ohabolan'ny taona izay hoe ny vola no maharangaha. Kanefa rehefa tena dinihana ve ny fomba fiainan'ny zanak'olombelona amin'ny andavanandro dia marina zato isan-jato ve fa ny vola ihany no maharangaha. Betsaka mantsy izany ny ambadikin'io ataontsika hoe vola io satria ny tantaran'ny zanak'olombelona dia tamin'ny voalohany zany teto ambonin'ny tany tsy nisy an'izany resaka vola zany fa ohatriny hoe fananana zany no atao takalo. Zay zany ny ainan'ny zanak'olombelona taloha. Zany hoe raha ohatra manan-javatra anankiray ianao zao satroka ohatra dia iny zany atakalo akanjo ohatraohatran'izay zany ny fandehan'ny vola ny fifanankalozana taloha. Taty aoriana zany vao zay vao namboarin'ny zanak'olombelona zany ny vola satria io zany no azo tahirizina ary io zany no entina zany ikirakirana ny hoe ohatran'izao zany ny saran'ny zavatra izay vidina any amin'ny magazay zany hoe pratika kokoa zany ny fananana ny vola zany amin'izao fotoana izao zany raha ohatra ka andeha hividy zavatra. Ka manodidina an'io resaka vola io zany dia maro ny resaka zany izay mandeha mikasika ny vola ary dia ny vola dia mety azo anorenana zavatra maro, azo anaovana soa, azo anatsarana tsaratsarana kokoa ny fiainanao. Nefa ny vola ihany koa dia afaka mandrava zavatra maro be, afaka mandrava ny fihavanana, afaka mamono olona ny vola, afaka anaovana herisetra eo amin'ny fiarahamonina, afaka anjakazakana. Izany zavatra rehetrarehetra izany afaka anaovana tsindry azo lena. Izay rehetrarehetra izay zany no mety ho asan'ny vola zany amintsika olombelona. Kanefa arakaraky ny fampiasantsika azy ihany, izay no tena zava-dehibe satria ny vola kory tsy andeha irery andeha any an-tsena hividy zavatra fa tsy maintsy misy olona mitondra azy andeha hividy zavatra any an-tsena. Ny vola kory tsy ho avy fotsiny ao an-tranonao ao fa ianao tsy maintsy mitady azy. Ny vola kory ny ambadiky ny vola dia na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana no nazahoanao ny vola dia tsy maintsy misy ihany ny ataontsika hoe zany ezaka atao ambadiky ny nazahoan'ny olombelona izy io. Zay zany no tena azo ilazana fa zavatra sarobidy zany ny vola eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ka tsy azo amoramoraina zany ny hoe asany satria mantsy maro dia maro zany ny hoe raha vao miresaka vola ohatra mbola maro amin'ny fiarahamonina malagasy ny hoe milaza fa tsy misy ilana n'izany vola zany fa ny fanahy ny maha olona. Tsy manakina zato isan-jato amin'izay fomba fijery zay kanefa dia raha ny hoe zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao zany dia efa azo lazaina hoe efa tokony iroso lalindalina kokoa zany tsika ny amin'ny hoe fomba fijerevana ny vola. Izany hoe ny
fomba zany a ieritreretanao a ny hoe inona zany a ny tena asan'ny vola zany a amin'ny fiainanao satria matsy a raha ohatra ka ambanimbaniantsika ny resaka vola dia izay no mahatonga ny baranahany amin'ny zavatra rehetra satria raha ohatra ianao ohatra ataontsika hoe hikatsaka ny asambarana ny vola kory dia tsy zato isan-jato hoe ahasambatra anao ny vola kanefa kosa tsy azo lafina fa ao anatin'ny ataontsika ihany hoe fananan'ny olombelona ny asambarany ny vola inona ny antony dia satria ianao ve afaka ilasa fa sambatra ohatra raha ohatra ka ny hofatranonao ohatra dia mazana dia mazana ho anao ny andoavanao azy ny sakafo hohaninao a dia mbola olana dia olana ho anao ny hividiananao azy ny akanjo hitafianao dia mbola sarotra dia sarotra no ahitanao ny vola hividiananao ny akanjo ny andoavanao ny saram-pianarana any an-dakilasy mbola sarotra dia sarotra ny ahitanao an'izay a ho an'ny zanakao natao raha hoe amin'izao fotoana zao amin'ny fanjakana dia tsy maintsy mandoa ihany ny vidin'ny kahier mandoa ny vidin'ny boky sy ny fitaovana rehetra izay ampiasainao ampianarana ka raha ohatra ka ny ataontsika hoe zany hoe ny filana tena mifototra mihitsy ny besoin fondamental zany atao hoe maha-olombelona zany a no sarotra dia sarotra ny ahitana azy dia mbola afaka ilasa ve isika fa hoe tsy misy ilana n'izany vola izany fa ny fihavanana no tena zava-dehibe efa tokony mbe fa mieritreritra ihany zany a isika malagasy amin'izay resaka izay satria raha ohatra ka ny hoe maha-olombelona tena maha-olombelona zany a no resantsika tsy miresaka ny hoe ny mpanefoefo samihafa matsy ny mpanefoefo zany a dia ilay hoe efa manana betsaka zany izy ankoatrin'ny hoe filana andavanandro fa ny filan'ny olombelona anankiray zany a izay tokony mba ananany ny ataontsika hoe izany atao hoe maha-olombelona sy ny hoe dignité ampo amin'ny maha-olombelona zany a dia tokony zany a ny olombelona iray a dia afaka misakafo amin'ny volany afaka mitafy amin'ny volany afaka ataontsika hoe zany hoe mandeha amin'ny transport amin'ny volany afaka mianatra amin'ny volany afaka mba manao karazana zany hoe fialam-boly kely na dia tsy ataontsika zany hoe luxe zany a amin'ny volany mbola tsy resako moa zany a ny resaka hoe fiarakodia raha ohatra hoe any Madagasikara fa raha ohatra aloha aty dia aty amin'ny tany vaventy ohatra ny aty Amerika avaratra dia sarotra ny iainanao sy ny andeha hifamoivoizanao anaovanao ny asanao sy ny rehetrarehetra raha tsisy ny fiara fa mbola tsy ampidiriko angamba aloha zay zavatra zay a amin'ny any Madagasikara hoe première nécessité ka izay zavatra rehetrarehetra izay zany a dia tokony ho fantatsika malagasy fa zavatra tokony zany a hoe ny olo-tsotra anankiray a dia tokony hanana an'izay ataontsika hoe pouvoir d'achat na ny afaka miaina ohatry ny olombelona ohatran'izay tantaraiko teo zay afaka koa zany a ny manofa trano raha ohatra ka mbola tsy manana trano manoloana n'izay zavatra rehetrarehetra izay zany a dia tsy maintsy misy nefa ny asa amin'ny fomba hoana no ahafahanao zany a mandeha manatanteraka n'izay zavatra rehetrarehetra izay raha ohatra ka tsy misy ny asa izay ampidiranao vola zany zavatra rehetrarehetra izany a dia ao anatiny ihany koa ny hoe projet izay ataonao
raha ohatra ianao ka lehilahy lehibe iray izay mikatsaky ny amorona tokantrano akavady ary akataranaka dia tokony ianao a mba efa anana han'izay budget zay ao amin'ny kitapom-bolanao ny hoe ahoana ny amelomanao ny vady aman-janakao tsy voatery akory ny hoe raim-pianakaviana ihany satria efa miasa ihany koa ny vehivavy amin'izao fotoana zao raha ohatra olon-droa zany andeha hanorina tokantrano nefa ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia misy betsaka ny olona izay manorina tokantrano tanora lahy sy vavy manorina tokantrano nefa tsy misy inona tsisy fidiram-bola aiza zany ny vola amelomany ny tokantrano dia voatery ohatra hoe tsy maintsy mipetraka any amin'ny ray aman-dreny azafady indrindra fa ity resaka ataoko eto ity dia tsy entina mihitsy zany itsikeranana olona na entina andeha itofirana olona fa fampietreretana fotsiny ny fiainana andavanandro ny fomba fitondranao ny fiainana andavanandro izay tsy maintsy maka ohatra aho amin'ny zava-misy ka eo zany ny ataontsika hoe zany hoe sens de responsabilité amin'izay fotoana zay satria ianao lay mamorona tokantrano zany ianao ray mpianakaviana de tokony manana ny atao hoe responsabilité ny amin'ny hoe inona zany ny andeha amelomako an'reto vady aman-janako reto amin'izay fotoana zay dia eo no mipetraka ny ataontsika hoe lanjan'ny vola satria tsy afaka ho foana olazaintsika fa hoe ny vitan'ny fihavanana foana zany hoe aleo veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana satria miainga eo daholo matsy amin'ny tetsaina madinidinika ohatr'izay zany ny fandrosoan'ny firenena miainga eo amin'ny fianakaviana ka raha ohatra zany misy olona iray manangana fianakaviana tsisy vola dia na ny havana zany no andrasana anome vola kanefa io havana io koa efa manana ihany koa ny responsabilité ny ao amin'ny fianakaviana misy azy koa de nefa tsy maintsy hoe haka ny vola zany avy any aminy zany ny izay atao hoentsika hoe mba misimisy kokoa zany andeha omena an'ilay olona izay hoe manangana ankohonana kanefa tsisy vola dia mitarika fahatrana mandeha miandalana mifampitohitady zany zavatra rehetrarehetra izany satria izay mba tafavoaka kely zany dia lasa ihany koa zany andeha koa zany tsy maintsy amelona ihany koa ny sasany ny resaka fifanampiana dia tsy mandany eo mihitsy ny tenako satria rehefa mba misy kosa ngambany ny ataontsika hoe mba nomeny vitana nga hoe zavatra tombony bebe kokoa zany dia mba tokony ihany mijery an'izay tsy manamanana kokoa zany kanefa izay zavatra rehetrarehetra izay dia tokony hojerentsika akaiky dia akaiky zany izay phénomène zay satria ny zavatra misy zany ao Madagasikara amin'izao fotoana zao ny akabiazany dia olona iray mamelona olona efa misy hofiry any am-polony maro izay tsy voatery ho zanany naterana fa zanaky ny havana sy ny fianakaviana amin'ny manodidina tsy mandà mihitsy ny resaka fifanampiana amin'ny fiainana fa raha ohatra ka hoe izay foana ny fomba fiainantsika long terme dia tsy hitondratsika makaiza mihitsy fa de ho ao anatin'ny fahatrana magitsokitsoka foana isika malagasy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany nefa amin'izao fotoana zao moa hoe akory atao rehefa hoe ohatrany hoe traboina nge ny akabiazan'ny olona tsy mananasa ohatra hoe afakasa tsisy tsony ny asa fahity ny entreprise dia mandroaka piasa dia hoay zany le olona reo ao anatin'ny traboina daholo zay olona zay ka zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia ny tenenako amintsika ny hoe misy lanjany ny vola fa tsy afaka ho moramoraina fotsiny io hoe
resaka hoe fihavanana na tsy mandà mihitsy ny tenako satria ny tenako dia malagasy izay lehibe tao anatin'izany hoe fihavanana izany ary mbola zavatra tokony ho tazomitsika zany fihavanana izany kanefa mila zany hoe asiana fanadiadiana maromaro kokoa zany fandinihana kaiky ny momba ny resaka vola sy ny resaka fihavanana ka zany zavatra rehetrarehetra izany nefany dia tsy afaka ho atsipy fotsiny any amin'ny vahoaka ny hoe ianareo dia tokony ho anao zay afaka reo zany ny amin'ny amelomanareo ny tenanareo mba ho sala amin'ny olombelona tsy maintsy misy zany miezaka avy any amin'ny mpitondra fanjakana ny andrindran'izay hoe fiakaran'ny farim-piainan'ny vahoaka izay ka eo indrindra koa zany no asiako resaka ihany koa ny amin'izay resaka hoe vola izay satria matetika zany raha vao miresaka hoe mpanambola dia maro zany ny misondrosondrotra foana zany miteraka foana zany io karazana ohatra ny hoe ampipo voakitikitika zany raha vao miresaka ny hoe resaka mpanambola kanefa tsy tokony tsony zany tsika hoe andeha hiatsara velatsy amin'izay resaka izay satria tena zavatra efa manohitohina mafy de mafy mihitsy zany ny malagasy ray manontolo ao anatin'ny milona ao anatin'ny fahatrana zany ny resaka vola ny resaka tsy fisian'ny vola ka ao ambadiky ny vola ao ambadiky ny olona manambola dia maro zany ny tantara miodikodina ao anatin'io satria matetika zany toram-bato foana ny olona izay hoe mpanambola hoe nisy zavatra tsy netinety nataony tao-mbadika an'io io de lohambola fotsiny io de tsy mieritreritra raha tsy mivola ohatran'izao sy ohatran'izao zany daholo zany no atao nefa dia tokony hojerentsika kaiky dia kaiky mihitsy zany io zavatra io satria na tiatsika na tsy tiatsika dia mbola ny mpanambola ny tompon'ny pouvoir amin'izao fotoana zao betsaka ny herin'ny vola afaka hividianan'olona ny vola afaka kana pouvoir ny vola afaka anaovana tsindry azo lena ny vola pirofin'izany dia ny ety Amerika avaratra ny tompon'ny vola eran'izao tontolo zao azotsika adiadinana ny hoe inona ny antony nahatonga ny Amerika avaratra ho tompon'ny vola dia ao ambadiky ny ao ilay atao hoe ampipo maha-olombelona satria raha ny tantara tany aloha zany dia ny Europeana nge no ny findramonina taty Amerika avaratra izay nahatonga ny Etats-Unis sy ny Canada ohatra fa taty nge ny ataontsika hoe ny Indien d'Amerika ny tena tompon-tany voalohany teto fa tonga ny Europeana zany nanorom-ponenana teto dia nalefany zany amin'ny toerana manokana zany nalefany amin'ny réserve zany ny Indien d'Amerika ny dia ry zareo zany no namboatra ny trano namboatra ny zavatra rehetra ny fiarahamonina sy ny sisa zany taty Amerika avaratra dia misy tamin'ireo Indien d'Amerika reo koa no ny vonoana ary amin'izao fotoana zao dia mbola vonoana miandalana izy vonoana ara-psikolojika satria dia alefa tobaka ny amin'ny toka ny fivarotana toka sy ny rehetra dia lasa izy misotro toka zay ny asany androany tontolo andro ary manadiny koa ny lasany sy ny tantara mampalahelo satria ny tany ny lasan'ny Europeana inona nefa ny ambadiky ny nandehanan'ny Europeana taty koa nefany mbola ao ihany koa ny atao hoe ampoa maha-olombelona ny atao hoe défi de satria tany Eropa
tamin'izany andro zany dia ireo roi sy ny andriana tamin'izany andro zany no nanjaka tao Eropa. Dia zany hoe ireo zany no nitsetsitra ny vahoaka madinika zany hoe ny heritsandrin'ireo olona ireo zany no nalainy. Dia ireo zany no mamelona azy, dia mitaranany ray manontolo dia miaina amin'ny volabe izay azony zany. Kanefa ny vahoaka madinika zany dia matinona, tsy misy hohanina. Dia nisy zany tamin'ireo vahoaka dia tsy mahazo rirany mihitsy zany zay tsy tao anatin'ny fanjakan'Andriana. Dia nisy zany tamin'ireo vahoaka olon-tsotra reo to tena tsisy hevitra ty fa andao hitady toerana hafa izay afaka hitadiavantsika vola, anorenantsika koa zany ny maha izy azy atsika zany ny maha olombelona atsika. Dia nandeha taty États-Unis zany nandeha taty Amerika Avaratra zany ireo karazan'olona ireo. Dia nanorom-ponenana teto izy dia izay ny nipoirany hoe mpanefoefo zany milliardaire sy millionnaire aty Amerika Avaratra. Izay tantara izay hoe niezaka izy zany hoe to tsy misy anjara masoandrotsika mihitsy aty Eropa ozy izy, fa to tena nitaranaka indray anina sy ray anina sy ray anina no to milona ao anatin'ny vola. Dia lasa izy nanorom-ponenana. Inona ny zava-misy amin'izao fotoana zao? Lasa ny Amerika Avaratra no midomina ny tany aman-danitra amin'izao fotoana izao. Ka etiko hitenenina amintsika fotsiny zany zavatra rehetrarehetra zany, ary niezaka izy zany nazahoany io vola io, tsy azoazo fahatany io vola io, na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana. Ka ao anatin'ny ezaka foana no anodinany koa ny vola, satria ny vola koa dia lany rehefa tsy ampiasainao, rehefa tsy ahodinao. Inona ny ambadika izay zavatra rehetrarehetra zay? Dia ny hoe ny atidoha ihany koa nefa ny mampiasa azy io, ny mampitombo azy io, ny heritsandry, ny heritsaina, ary ny fahaizana ny miserasera. Satria ny fananana vola dia mandeha ao anatin'ny atokon'olona, anatin'ny karazana ataontsika hoe réseau, ao anatin'ny fahaizana miara-miasa. Satria rehefa tsy mahay miara-miasa amin'olona koa ianao dia zay koa ianao no mikatona ny entreprise-nao dia bankrofta ianao. Ny tiako hatongavana zany dia ny mampiasa ny vola mampitombo azy dia mbola ny serveau-tsika olombelona ihany koa. Dia ny fahasalamana ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Satria amin'ny fomba hoana moa no ahafahanao mampiodina an'io. Raha ohatra ka tsy salama ianao, tsy salama vatana, tsy mihinana tsara, tsy ampisakafo, tsy mihinana sakafo ara-pahasalamana, amin'ny fomba hoana moa ny ahafahanao foana zany mikaondo ny amin'ny hoe ahoana ny ampitomboko an'ity vola ty. Zany zavatra rehetrarehetra izany dia miverina ny amin'ilay fanontaniana tamin'ny voalohany hoe ny vola ihany ve no maharanga? Tsy etompoko, tsy ny vola ihany no maharanga, satria ao ihany koa ny fahaizana. Satria tsy mihodina io vola io raha tsy ao ny fahaizana, tsy mihodina io vola io raha tsy ao ny heritsandry sy ny fahasalamana. Satria iza moa ny olona ampiasainao ao anatin'ny entreprise-nao ao, amin'ireny manufacture sy ny an'ireny, tsy maintsy olona manana heritsandry no afaka ampiasainao ao. Tsy mety mihodina io vola io raha tsy misy ihany koa ny fanahy izay mba mahalala mitsinjo an'izay tsy manana, izay ataontsika hoe nga ny angaran'ny vitana. Iza moa ny hitsinjo an'ireo? Tsy maintsy ao ihany koa ny fahaizana mitondra olona. Satria na mpanefoefo sahala amin'inona ianao ka tsy mahay mitondra ny olona rehetra
miara-miasa aminao satria tsy maintsy misy ny manam-pahaizana izay ampiasainao ao, tsy maintsy misy ny olona manana ny herim-batana ampiasainao ao, ny olona manodidina anao amin'ny fiarahamonina koa tsy maintsy ihany koa hainao tsara koa ny mifandray aminy sy ny mipasoka azy, mipatsiamono anao sy ny hanao karazana fisoparana aminao satria nga ny olona rehetrarehetra no hofaly aminao fa ianao dia mpanefoefo kanefa izy zara raha mihinana zany zavatra rehetrarehetra izany dia hitenenako amintsika rehetra fotsiny hoe tsy ny vola ihany no maharangaha fa ao koa ny fahaizana maharangaha, ao koa ny toe-panahy maharangaha, indrindrandrindra izay toe-panahy izay satria raha ohatra ianao ka tsy tao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe mpanefoefo ohatra fa hoe mba miaina tsara araky ny izay itiavanao azy dia efa toe-panahy goavana izay ny hoe tsy andehanao raha sambatra tsara ianao na vita fianarana ianao dia ampy anao ny vola izay raisinao, sambatra ianao miaraka amin'ny vady aman-janakao efa maharanganga izay raha ohatra ianao alaizy tsara amin'ny izay zavatra nananao fa tsy hoe izay no aoentinao hiteraka fialonana, hiteraka karazana ataontsika hoe zany hoe tsy fahafaliana amin'ny fiainana. Efa maharangaha ianao koa ny fanajanao ny hovadinao io na manam-bola be ianao na atonontonony amin'ny fiainana, efa maharangaha ianao ny fanajanao, ny vadinao, ny fanajanao, ny tokantranonao, ny fikarakaranao ny zanakao sy ny fikolokoloanao, ny fianakavianao, efa maharangaha ianao zay zavatra zay. Izany hoe ny toe-panahy koa dia maharangaha fa idirako ny amin'ny hoe resaka ny hoe vola izay akory tsy midika fa avelavela ny resaka vola zany raha ohatra ka ny amin'ny hoe fiainana andavanandro satria misy ny fitenenana hoe on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, izany hoe na misy ara ny fitiavana dia tsy maintsy mivelona ihany koa ianao, tsy maintsy mihinana ianao, tsy maintsy misotro rano, tsy maintsy mitafy ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany dia entiko fotsiny ilazana amintsika ny hoe asa matoritory amin'ny ezaka rehetra izay mbola tokony atao. Ny mpitondra fanjakana dia tokony zany mijery akaiky amin'izay hoe resaka ahoana ny fomba ahafahan'ny olona tsirairay miezaka zany ao amin'ny tany iray mba ahafahany manatotosa ny zavatra rehetra izay mba tokony hipetrahana amin'izany hoe maha-olombelona zany, fiainana maha-olombelona zay efa nitany saiko teo satria ahoana moa mba fiatsaram-belatsia amiko ny andeha ilaza fa hoe olona mitsindroka fako ariva dia ho afaka ilaza fa hoe sambatra ireo olona ireo na dia atao ara hoe izy zany hoe ny sainy zany sy ny fanahiny nandoctrinena tao anatin'ny hoe fivavahana hoe sambatra izay mahantra, sambatra izay nona, tsy hoe manakina ny fivavahana ny tenako fa ny hoe mandray amboliny ny zavatra izay amola volana ny saina zany dia tsy mety satria tsy hisy asambarana ho an'ny olona izay tsy mipetraka amin'ny trano fa plastika no mipetrapetraka rehefa tonga ny cyclone dia ho aiza reo olona ireo raha ohatra ka loto ny iainan'ny olona eran'io tsy misy lavapiringa dia ahoana aiza lay hoe ahafahanao miteny fa hoe manana asambarana ireo olona ireo, tsy miteny hoe ny mpanefoefo rehefa manefoefo ihany millionnaire sy milliardaire vao zay vao anana ny asambarana tsy atoboko fa
ilainy firenena ny fananana olona matanjaka maromaro ara-bola. Izany hoe firenena iray dia tokony manana olona avy ao amin'io firenena io, teratany ao amin'io firenena io, mila olona maromaro izay matanjaka ara-bola. Satria ireo no anana ny atao sentiment d'appartenance. Ireo no afaka zany hijery ny tanindrazana. Satria raha ohatra vahiny no mpanefoefo ao amin'ny taninao dia tsy anana an'izay sentiment d'appartenance zay izy, fa ny hoe ny vola hiditra any anatin'ny paosiny sy ny vady aman-janany dia hoentiny ahondrany any velany, zay ny fantany. Fa ny hoe ampandroso ny tanindrazana zany tsy ao anatin'ny ka omenao tsiny koa venefa izy amin'izay fotoana zay. Kanefa ny mampisy ny tompon-tany izay mpanefoefo nefa dia miakina ihany koa amin'ny fitondram-panjakana, ny manampy azy amin'izay resaka izay dia ny fanomezana encouragement ny entrepreneur malagasy mba hanao ny asany, mba tsy ao anatin'ny teboteby amin'ny resaka sécurité. Satria betsaka izany ny olona mba te hanao zavatra kanefa dia maro ny ohatra izay hitantsika hoe vola nangonina ny atsembohanao nandritry ny 4 taona ao anatin'ny 2 minitra dia ritra, nalain'ny dahalo, nalain'ny mpangalatra, na ny ainao koa raha mety anaraka amin'izany zavatra rehetrarehetra izany, dia mampandositra ny olomanga zany zavatra rehetrarehetra zany, mampandositra ny olomanga aty ivelan'ny firenena. Ka tokony ho jerevana satria ny mpanefoefo ao amin'ny tany anankiray koa rehefa betsaka ireo rehefa mpanefoefo avy ao amin'ny tany iray. Satria ny ao amintsika ao Madagasikara dia mbola 9% ny vola mbola any amin'ny sinoa sy ny karana sy ny vazaha, tsara fantatsika zay zavatra zay. Kanefa hatramin'izao dia mbola betsaka ny tsindroka jordira ny malagasy. Mila jerena kaiky daholy ny zavatra ohatran'izany. Ka raha resaka vola zany no resantsika dia mila zany ny fitondram-panjakana mba manohana zany ny investisseur malagasy, teratany malagasy hanao investissement ao amin'ny taniny. Fa tsy hoe andeha hokiviana hoe atao ambony be ny sandan'ny afindramam-bola ohatra, na hiatsovana an'ity karazana concurrence na vahiny ity izay mandreraka dia mandreraka. Satria raha